dia hoaratsika miandalana iny ihany moa zany ny toyany sy ny akony ny nandanina ny volavolan-dalàna amin'ny feny fifidianana iny fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia Nomarihin'ny lehiben'ny masoivohon'i Ethiopie izay sy miasa sy monina eto Madagasikara fa mitombo ny fangatahana antotan-taratasy ivahiny any amin'izany firenena izany na ny visa atao aorianan'ny fisian'ny kaompaniam-piataterana Ethiopian Airlines izay ahafahany mampitoy an'i Madagasikara voatsela akory zay no nisy ny fiaramanidina izay mampitoy an'i Addis Abeba amin'ny tanàna Nosbe izay verina tokoa fa hitondra anjara biriky lehibe eo amin'ny fandrosoan'ny tanàna rotonta. Tombony lehibe eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany ny fisian'ny kaompaniam-piataterana Ethiopian Airlines raha ny fanamariana netiny lehiben'ny masoivohon'i Madagasikara miasa sy monina any Ethiopie. Zay ka amin'ny herintaona antoa fotsiny ny visana vokalay toute l'année. Là, en une semaine, on a sorti 85 visas. Et ce sont des touristes. Ça tire les moyens qui investissent en masse et qui parlent de Seychelles pour avoir beaucoup de ciblés. Et donc, ce sont des touristes qui vont venir toujours dans cet esprit. Les Africains vont maintenant aussi voyager en Afrique et facturer les Européens nous en Afrique. Ny herinandro lasa teo raha tsy ahivina no nisy ny sidina voalohan'ny Ethiopian Airlines niangavy ao Addis Abeba miazo an'i Nosbe ary mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany maro no nandray izany sidina fisantarana izany. Tamin'ny herinandro teo nisy 20 isan'ny mpandraraha amin'ny fizahan-tany tonga any Nosbe mijery fomba hoentina mampiroborobo ny fizahan-tany Ethiopiana mankany Nosbe. Marihana fa intelo isan-kerinandro no izy ny sidiny kompania Ethiopian Airlines miazo an'i Nosbe izay.